Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, ary ampifaliana trano ny anononana ny fahasoavany ary ny fiadanana ho amin'ny isan-tokantrano izay mampandroso azy amin'ny alalan'ny teny izay mamangy anao androany. Ka ilazany aminao hoe ho fenoko voninahitra ity trano ity. Amen. Ivavaka toko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, matsiaro fifaliana trano ny tenanay, rehefa afaka mahira tranomaso rehefa mandalo iny ny aloko ny fahafatesana iny, satria fahatsapana ngeza be fa nandresy niaraka taminay ianao. Velona miaraka aminay ianao ary eo anilanay lalandava. Mankasitraka feno Jesosy satria Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Ka zany isaorana ianao ry Andriamanitra rainay eo, fa sitraka ao indray ny manolotra ny teninao anay amin'izao fotoana izao. Ny miaino ny teninao tokoa mantsy dia anjara tsara, ary makeo aminao andre ny fampianaranao dia anjara tsara ho anay ihany koa. Ary dia misaotra anao ny amin'izany fanomezanao anjara tsara ho anay izany, satria tsy tianao anisany ho very mandrakizay izahay. Ka io ny teninao Jesosy malalo, ary dia mamelatra ny elokay mamindrafo aminay amin'izay rehetra vita. Ka io ny fotoana rehetra izay ho tanterahany eto, fa ho araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany, ry Jesosy Tomponay avy any Nazareta. Amen. Ny epistily faharoa nosoratan'i Petera no andeha angalantsika ny vatsy izao maraina. Petera faharoa, toko 7:1-10 ka hatramin'ny 4:10. Petera faharoa, toko 7:1-10 ka hatramin'ny 4:10. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ko raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampafaingana ny havian'ny andron'ny Andriamanitra, izay hamay sy halevina ny lanitra ary handoro sy hampepo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lavitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana. Ko amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Amen. Anisan'izay heverin'ny olona indrindra moa ny jentilisa, fa vazovazy ny fiverenan'i Jesosy fanondronya eto amin'izao tontolo izao. Kanefa tena ho avy marina tokoa ny Tompo, ary amin'izay fotoana izay dia ho levina ny zavatra rehetra, ho dorana avokoa ny tany sy zavatra rehetra eo aminy. Ary izay no mahatonga ny Petera ilaza hoe ko raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony manao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy toe-panaraka Andriamanitra. Tena mitoetra marina amin'ny Tompo ve? Sa kosa anisan'ireo tsy mino na manao vazovazy ny teny izay nambara hatramin'izay? Tsaro ny antony tokoa mantsy ry havana, ny zava-miseho tamin'ny andro Lota tao Sodoma sy Gomora, ilay tanana feno fahotana, feno fahavetavetana, ary efa tonga tany amin'Andriamanitra izany faharatsiana izany, ary dia naniraka anjely izy ilaza hampahafantatra hanafatra ny Lota mba ilaza amin'ny ankonany ny fikasan'Andriamanitra ny andravany an'izany tanàna roa feno fahotana izany. Ka nitenenan'ireo irak'Andriamanitra dia ireo anjely roa tonga teo anatrehan'ny Lota, ary nilazany hoe ho ravana, ho potehana, haringa an'ity tanàna ity, ko mandehana ianareo sy ny ankonanao, ary izay rehetra mety ho anao mandehana miala fa namindran'Andriamanitra foy ianareo. Ary dia lasa Lota nireriteny tamin'ireo ankonany, ary anisan'izany ny vinantolany izay efa napakatra ny zanavavy ho vady. Ka hoy Lota hoe andeha hiala eto isika, fa ho ravan'i Jehovah Andriamanitra ity tanàna ity, ho doran'Andriamanitra amin'ny afo sy solofara ity tanàna ity. Kanefa nataon'ity vinantolay ity ho vazovazy izany teny izany.
raha am'izao va amin'ny fotoana izao a dia azo an-tsaina fa toy izao ny valiteny vinantony lahiny lota ity hoe misy miaino ataovy serio e, midika ireo valiteny ireo fa tsy raha iny izay nolazaina taminy. Ataony farediredy na angano angamba, eny ataony vazovazon'ny lota izany teny izany. Da tsika izany eny amin'ny Genesis 9:7-10. Miandro ny fialan'ny lota nefa mianakavy anefa Andriamanitra ry havana, mba natanterahany izany fikasany ny amin'ny reto tanana roa ireto. Lasa ry lota sy ny ankonany nilatsaka ny afo sy ny solofara, namodika ny tanàna ary dia anisany maty tao anatin'izany ny vilatina ny lota satria nihevitra ho vazivazy izay nambara ny mpanompon'Andriamanitra. Fitsion-javatra matsiravina izany ry havana, ary izay indrindra no maniry anay hiantso amintsika hoe aza atao vazivazy ireny fiainam-pananao e. Aza manampitsofina amin'ireny antso alefa amintsika isan'andro ireny re. Fa tena betsaka tokoa ange ny kristianina izay ilazana, izay itoriana fa tena misy ange izany fahafatesana faharoa izany. Fahafatesana faharoa izay ivatana ireo izay tsy mety miantso n'Andriamanitra mba hibebaka. Dia ilay toerana misy afo be sy solofara, satria manao an'izany filazana izany ho vazivazy, tsy mirarahana izany, ary ny tena loza dia mihevitra an'izany afo be izany ho tsy misy. Ho amin'ny boky ny Apokalipsy 3:9 efa dia niresaka ny amin'ny fahafatesana faharoa i Jaona. Ny fahafatesana voalohany mantsy dia izao hitantsika amin'izao fotoana iainantsika izao, fahafatesana izay hitantsika maso isan'andro. Fahafatesana ety ambony tany izany. Fa ny fahafatesana faharoa dia aorian'ilay fitsarana farany izay tsy maintsy hatrehantsika tsirairay avy. Ary fahafatesana faharoa io no betsaka ny olona tsy mino na manao vazivazy difficile. Nefa io fahafatesana faharoa io dia ho an'ireo izay tsy mety mibebaka, ary any amin'ilay toerana misy afo be sy solofara, feno fijalian'Andromanalina mandrakizay. Ary matoa milaza an'izany ny ten'Andriamanitra ry havana, dia tena misy izany. Ry havana, mampangovotra mihitsy mieritreritra an'izany. Ary voambaro amin'ny bokin'ny Apokalipsia fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, mpamono olona, mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, mpanompo sampy, mpandainga rehetra dia any amin'ny farihy rehetra afo no hiafarany. Moa ve tsy izany rehetra izany no fiainantsika zanak'olombelona eto amin'izao tontolo izao? Ary ny mamparelo dia raha voaresahana an'izany ny olombelona, raha voaresahana an'izany ny kristianina dia betsaka no manao tahaka an'ilay vinantona ny lota ka hiteny hoe ataovy serieux. Ny marina ry havana dia tena afaka ny voavonjy ny vilantona ny lota, fa saingy nanao sangisangy ny fanambarana izay natao taminy izy. Ary izay ange no ilazana amintsika mandrakariva, aokare tsy ho zaza ara-panahy foana isika. Ny zaza mantsy dia mazana zatra milalao, zatra manao vazivazy, tsy tena mba matotra mihitsy. Efa firy tokoa moa ry havana, ny olona no milaza, ny kristiana no mihevitra fa izany fahaverezana izany, izany fahafatesana faharoa izany dia fampitahorana, nefa tsy misy akory ho izy ireo. Ny boky Hebreo anefa dia mampatsiahy antsika ary milaza hoe ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandry izao famonjena lehibe izao isika. Dia ny nampilazainy ny tompo tamin'ny voalohany ary no mafisiny izay nandre tamintsika. Be be angery havana ny kristiana no minao tandrevaka amin'ity famonjena lehibe ity famondrampon'Andriamanitra ity, ary dia miaina an'ireo izay voatanisa tery aloha tery ireo, sy amin'ny tahotra na amin'ny enatra akory izy ireo, miaina amin'ny lainga isan'andro, miaina amin'ny fijangajangana ara-panahy, kanefa dia any amin'ny farihy rehetra sy solofara ange no hiafarany. Voalaza eto ange izany ry havana, fitiavany antsika ange no anambarany an'izao afatr'Andriamanitra izao hoe tsy tia no very mandrakizay mantsy isika, fa tia no vonjena. Tia ny amoka ary andova ilay fiainana feno fiadanana mandrakizay isika, ary indrindra tia ny andray fanapahan-kevitra ny ino
ny fisian'ny fahafatesana faharoa ary hiala amin'ireo faharatsiana izay notsiana no tany saitsika tery aloha tery. Ary zay ry havana ilazana amintsika fa ny olona tena matotra manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mihembotra izany mihitsy izy fa tena miorina tsara eo amin'ilay Andriamanitra ivavahany sy inony ary dia mibebaka andro manala amin'izay rehetra tsapany fa hitarika azy ho any amin'ilay fahafatesana faharoa. Tsarotsika ihany koa ny vadiny Lota efa mba tafita ihany, efa mba tafatsokany amin'ny famaizan'Andriamanitra ihany, efa voavonjy ihany no azo ilazana azy kanefa dia nierika lasa siro satria nanao vazovazo mibaiko n'Andriamanitra hoe aza mierikery. Isika kristiana ihany koa dia maro no mitovy amin'ny vadiny Lota, efa tena mandroso tsara ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, efa tena mitombo amin'ny finoan'Andriamanitra ka dia eny ivelany eny dia misy zavatra mahavariana, misy zavatra nierikerehana ary dia lavo ny farany satria nandainga satria mamitaka satria miaina ao anatin'ny fijangajangana ara-panahy. Tandremo fa izay maharitra hatramin'ny farany andro havana no vonjena izay tonga eo amin'ny linin'ny darive no mahazo ny satroboninahitra ary ny fahatongavanao any amin'ny farany dia ny firaisana tanteraka amin'ny tompo tamin'ny fibebahana ary teo lavitra anao ny fahafatesana faharoa. Ary izay ny mahatonga ny Petera anontany antsika eto hoe manao ahoana moa isika miaina izao vady izao amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Anjarantsika tsirairay avy ny mamaly ny fanontaniana eo an-trehan'ny tompo na tena mitoetra na mbola hanao sangisangy an'izany afatry ny tompo izany. Amen. Mpakasitraka indray Jesosy amin'ny afatra ao izany satria tsy misy afa-tsy izany no ataona zanak'olombelona. Mino androany dia minitra kely ao aorianany iny dia efa tsy mino indray fa dia mianontany tena aiza tokoa toa misy ve izany sady tsy misy ary dia manao sangisangy tokoa fa ho avy ianao. Ary izany fihevenao izany ary ohatrany matetika ohatran'ny mbola ataonay kitoto nefa andro matahotra izany ho an'izay rehetra tsy mibebaka amin'izay rehetra tsy tafaray aminao. Androany ianao nampatsiahy anay fa tena misy lavaka manasaraka ny hafibe sy ny fanjakanao. Tsy tiana ho very any izay dia mananatra ianao androany mino ny zanako Ziona. Ekeo ny afatra izay nomenanareo dia hita fahasoavana fitsarana ianareo. Makasitraka feny Jesosy ary dia mametraka ny tsirairay ambany elatry ny fahasoavanao. Amin'izao farany herinandro izao ianao ny tahany tsirairay ampatsiahy azy amin'izay rehetra lalakaliany ihany. Manavaoza ny fanoloran-tenanao ka eritreretany tokoa fa tena ino tanteraka anao izy, ino ny fisian'izany afobe izany izy ary mino ihany koa fa lanitra dia ho atokana ho an'izay rehetra tena mibebaka. Dipitianao izy ka hoe mibeba fa raha miverina ianareo dia ho raisiko indray. Saotra Jesosy malalo. Aleloia. Amen. Raiso-pitiavana ry havana tsotra amin'izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy efa nandidy anao va ho Jehovah mandehana amin'izao herinao izao fa tahako nombako amin'ny seso nombako anao ary tsisy ajanona anao amin'izay lalako ombanao fa ianao rehefa hiverina dia ho raisiko indray tahaka an'ilay zanakadala. Dia totrarao dera sy ny anjara voninahitra Jesosy anao izany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay fa ny fibebahany ny finoananao ary tsy hiaina ato anatinay amin'ny andro rehetra hiainanay. Saotra Jesosy. Aleloia. Amen.